Firenena raiky mbola manana tambony amin'ny resaka tazomoka raha isika eto Madagasikara. Azo ambara nefa fa mbola lavitra ezaka ny ady atao amin'ity aretina iray ity na azo fitaovana vaovao ahafahana mitilisa manatanteraka fikarohana momba izay aretina tazomoka izay ny Institut Pasteur de Madagascar. Ny Rotary Club International no nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy androany ka teny anivon'ny PM Varadou no nanaovana ny lanona-panolorana. Fitaovana maro mitentina €20 avy amin'ny Rotary Club International no azon'ny Institut Pasteur de Madagascar androany. Fitaovana izay natao indrindra entina hanatsarana ny fikarohana momba ny tazomoka, ny fitiliana ary ny fitehirizan-dra eto amintsika. Ahafahantsika manafaingana ny fitiliana. Raha ndray ohatra tsika raha manana teknisiantsika amin'ny laboratoire ka manampy antsika amin'ny fitiliana dia mety eo amin'ny marary fa 20 isan'olona no vitany ao anatin'ny ray andro. Izany hoe raha ho ana teknisianina 4 zany dia fitiliana ho ana marary 20 isan'olona no vita. Fa noho ny fahatongavan'ireto fitaovana vaovao reto zany indrindra le fitaovana fanaovana ny PCR dia mety mahatratra ny amin'ny 20 na 70 isan'olona ny azontsika vitaina ao anatin'ny ray andro. Mbola betsaka ny faritra be tazomoka eto Madagasikara ary isan'ny rongatra izany any amin'ny ilany atsimo atsinanan'ny Nosy, indrindra taorian'ny fandalovan'ny Revidoza farany teo. Ny tao Mananjary farafangana no tena nahitana izay tazomoka be indrindra izay. Fahitana olona voan'ny tazomoka ihany koa eto an-drenivohitra raha toa ka tsy nisy izany 5 taona lasa izay. Tombony lehibe ho an'ny Institut Pasteur de Madagascar, indrindra fa ho an'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ity fahazoana fitaovana ity amin'ny mampiara-mombonantoka ny Institut Pasteur de Madagascar sy Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Indrindra fa eo amin'ny fanofanana sy fampianarana ireo mpitsabo, ny mpianatra ho mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy amin'ny fampiasana ireto fitaovana ika farany ireto.